ianao nefa miasa ao anatinay matoky zay fanamasina fa nizaniza tonga eto androany anjara ndray mijorobavolombelona manaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny zavatra ho resantsika androany dia hoe mahereza amin'ny finoana. Rehefa miantoka zavatra mafy ravaka zay ihany ny fitaovana azo ampiasaina finoana. Araka nefa nampianarako anao io no tanana tsy tamaso. Troisième main. Tanana tsy tamaso. Zay afaka ampiasaina rehefa miatrikady. Io koa maso fahatelo. Troisième œil. Marina fa tsika manana maso anankiroa ihany normalement. Fa ny olon'ny finoana manana maso raiky fahatelo. Zay afaka mahita zavatra zay tsy voatery ho hitan'olo jiaby. Zay mahatonga ny bokin'ny Hébreux toko faha 1:10 andininy voalohany milaza fa ny finoana ozy dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana zavatra tsy hita. Ahoana ny anehoanao zavatra tsy hita? Amin'ny maso fahatelo. Da iny tompo anenao. Tanana fahatelo, maso fahatelo. Ary zay mahatonga ny Baiboly eo raha vao Andriamanitra manao fagagana dia magnontany foana izy amin'ny olona inona no hitanao. Amen. Da ihany koa Jesosy rehefa anasitrana lehilahy anankiray jamba dia mety nivoaka ny tanàna hono izy. Dia rehefa avy nivavaka Jesosy dia ozy manontany ny olona inona no hitanao. Dia niteny le lehilahy jamba hoe ohatran'ny hazo izy ny fahitako azy nefa mamindra. Azonao? Dia navery Jesosy ny vavahana indray mandeha indray dia nanomboka teo izy vao nahita. Amen. Dia jerevo koa i Bartimeo jamba fa navita ny antso any Jesosy izy hoe ry Jesosy zanaky Davida ô, mba noviana moa nahitany any Davida. Izy nefa jamba dia afaka mipresize anarana baban'olona. Rehefa nandalo Jesosy dia namontany malo izy ino marana raha maresika zay? Ino zao raha maresika zay? Dia nisy namaly anazy hoe Jesosy avy any Nazareta ozy zareo no mandalo. Dia rehefa na le olo mahita raha tsy nafantatra ny origine ny Jesosy hoe avy any Nazareta. Zay fotsiny namaliny olona anazy. Fa i Bartimeo vao naheno fa nandalo Jesosy dia hainy hatramin'ny anaran'ny babany ary fantany hatramin'ny asany. Zay le maso fahatelo. Ozy izy Bartimeo hoe ry Jesosy zanaky Davida ô, mamindrafo amiko. Nefa Bartimeo io jamba lekitra vitan-kibondreny. Fa tsy hoe izy lalabe vao jamba na hoe nisendany zay clipse tamanakara iny dia jamba. Fa tena efa hatramin'izay mihitsy izy no jamba. Fa mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana ny nafantarany fa zanaky Davida i Jesosy. Teo le fahitana hafa mihitsy. Dia zay koa natonga ny Jesosy Kristy indray andro rehefa namory ny mpianatra izy, navory ny mpianatra anazy dia nanontaniany karakory moa zalahy ozy faregnesanareo anahy amin'ny raha kora amin'olo ambadiky. Tao moa samy nametraka anao ny Eli, anao ny le mpaminany, anao ny zao. Fa karakory kosa ozy Jesosy ny fahitanareo anahy. Dia namaly Petera tamin'izay hoe ianao le Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amen. Dia niteny Jesosy hoe tsy amin'ny maha-olombelogno anao izy nitenenanao an'izany. Zay mihitsy tenen'i Jesosy. Ndry Petera nanan'le maso fahatelo. Zavatra tsy hitan'olo jiaby nanomboka hitany. Ka ianao meno anahy io mba manomboenao mahita zavatra hafa mihitsy amin'ny fiainanao io. Alleluia. Ekegna ry havana fa miaratsy ny fiaina. Feno fampahoriana ny fiaina. Zavatra henonao isan'andro raha farany ratsy foy. Fa zao zavatra toroko anao izy koa te hilamina amin'ity fiainana ty anao manana finoana. Tsisy ankoatran'izany. Misy olo mpagnano sport fa regninao maty. Misy olo matanjaka be maty. Manambola fa maty. Misy zavatra isan-karazany tegna hoe makivy mihitsy zavatra misy eo amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Olo hitanao tamin'ny herinandro maty. Olo niaraka taminao karan'izao ary magravy anazy io presque olo fantantegna daholo izy.
Matetiky moa zio raha olo tsy fantatra ohatrany makalkalma zany ny sainao. Fa raha izy olo fantanao dia ohatrany karaha manana fomba fijery hoe karaha finedinariny raha to. Satria presque fantanao le olo. Zany rehetrarehetra zany magnamarika fa ny fiainana dia miaratsy. Zavatra miseho miasarotra isanandro isanandro. Ka eto zany riavana no ilana ny antsoina hoe finoana. Ary agnisan'ny zavatra anankiray idiran'Andriamanitra antsika kristianina mihitsy zany izy hoe ny oloko marina ozy dia ho velo ny finoana. Tsy tatsony zany amin'izao hoe inona ny fomba hiarova na io masaka ataontsika io fa misy mahita ndraiky koa fa misy biby ndraiky koa izy. Dia tsy hay tsony. Magnatao masaka anao lazaina fa misy biby. Ary na io masaka ataontsika io misy mandefa sary ndraiky hoe ty hono izy koa fa gaz lacrymogène na hono dia karan'ity. Izy koa fa amina tsy haiko ino hono dia ity virus mortel ndraiky hono dia ity. Dia tsy hay tsony andeha agnatao gadroko nino zany antsika to. Hitanao zany efa misaritaka zany le saigna. Tsy hay hoe aiza ny arahany. Fa atoroko anao le tegna arahany manomboka androany. Manana finoana ianao. Manana finoana. Alleluia. Nisy olo maventy zay nagnatona anany niany nagnatabavaka. Olo maventy io rozaroza ataoko délivrance io zay. Tsy magnino ndraiky izy magnano délivrance amin'ny bureau-nao tsy magnino zay namba ivoaka velogna reo tsika la. Ia. Ino mora problème. Mety hoe zany. Hitanao amizay zany fa ny olona amizao efa manomboka very hevitra fa anao manana ny Jesosy aza very hevitra zany. Fa tazominy ny finoanao. Mandehana mahitsy agnatin'Andriamanitra. Na inona zavatra hitrangy eo fikiro tsara Jesosy. Fa ho azo antoka velogna moa anao na maty anao any amin'ny Jesosy. Ka ny zavatra mila ifikiranao amin'izao fahavelomanao zao dia hoe tegna hoagny ve anao raha miala eto. Zay ny tokony mahamasaka alohanao fa tsy hoe ho azon'ny virus satria tsy ho azo. Ary mahagaga amizio rehefa olo atao test lazainy dia rehefa misy daholo. Na olo matanjaka be. Anao rahalahy hono porteur sain. Anao madame porteur sain anao io hoe mangororo. Ary ny tegna marina amizio tegna asany devoly hitondra fampitahorana mba tonga anao tsy lamitsaina fa atahotro foana isanandro. Ny tahotro ny avy amin'ny satana. Ary zay mahatonga ana milaza mitandrina ny tokony ataonao fa tsy matahotro. Io na misy olo voanio mipetraka marina anao eo rehefa anao milamigny tsara manam-pinoana anao tsy tratrany. Fa izy io zany misy effet psychologique koa izy io tegna maro. Ary matetiky mamora olo maty amizio dia maregny hoe 40% mpomany io nakatra 50 io. Tsy haiko hoe nakatra firy io dia maregny an'igny izy be. Alepaka izy dia lasa agny mandrakizay ndray. Zao zavatra mampahirezy koa. Za tsy miteny aza mitandrina fa ho za hoe mitandrema fa kosa aza matahotra an'io anao. Fiainagnanao ampelatanan'Andriamanitra. Raha mifepetra lazaina ny fitondram-panjakana raha ny tegna antsika ne olo magnaja olo e. Ary mitandrina. Fa io olo na hidoko andramo na hidoko akaiza koa fotoagna le refatesany maty. Zay raha raiky ataovy agnaty saigninao zay. I fahafatesana tsy mijery salama ty tika rehefa malazolazo raiky. Tsy mijery an'izany fahafatesana. Ary antsika mino io raha tegna tazominao le finoanao amin'Andriamanitra ny fofonegninao. Fa tsy amin'ny virus. Tsy amin'ny raha marobe regninao io. Mba tadidira volagno. Ary tsy zay olo marary jiaby ke maty. Zonga manjovony tsika mbola tsarina raha. Fa na inona tsy maty. Misy sasa sady mandoa mivala mararkibo tsy maty. Misy sasa tsy haiko nagnino tsy maty. Satria Andriamanitra ihany ny tombony teny farany. Fa ndraikindraiky ianao io dila matahotro loatra anao dia mikoronta ny saigninao. Mikoronta.
ary zany presque mararaka olo marobe amizio matahotra atsika fa mamiangavy atsika rehetra zay mihaino anazy aho matokisa an'Andriamanitra manana Andriamanitra velona anao tsy zavatra fatantany nidirantsika fiangonana tsy ataotao foana ny fivavahana ataotsika io fa misy herin'Andriamanitra miaraka amitsika noho izany aza taitra amin'ny raha marobe voalazan'ny baiboly angesany ho isy arivo lavo izy eo androna fa tsy akasika anao zany fa voalaza zany ary mbola tsy teraka anao fa nisy baiboly ary efa voasoratra zany fa rehefa tonga ny ano ialana eto tsy tsisy manjary mifamatra misy atsikana kely nataon'olo zay mokony nampatonga fahafatesagny tsy milaza zay mony taloha tagnony zay tsy voasoratra agnaty baiboly fa raha tantaran'olo so de misy magnano zany raha tantaran'olo zany fa tsy marina be taloha ony zagnahary koa fialak'olo zany mampilaza roa herinandro mialoha tsy alany le fetsifetsy zay ko fitaoga taminazy ko fanonony niany matraiky raha io namana rano mafana ony izy nadebany ambony vilagny ony rano kapoetrakapoetrakapoetraka izy le mandevy io nidry body izy anjely io topasany rano zay olo de misy olo mahita ganonganon-draha saiky sahira ony zika zay voatafiakatra ony nanomboky teony vigitro olo zagnahary hoe tsy nampilaza ko fô tsy tantara mary zay raha indesika ampomaizagn'olo fa de tsy mary satria tsy voasoratra agnaty baiboly raha magnanjo ka tiako tenena tsy tokony hatahotra anao ary tsy tokony hikoropaka fa matokisa an'Andriamanitra mivavaha tsara mifikira amin'i Jesosy zay mahatonga n'androany mbola hiteny aminao hoe mahereza ny finoana alleluia ary ny tegna kristiana de tsy izy fa zy olona mavita mandresy ny tapitra za hitanao mijoro aminao hoe ty isan'andro io anao raha mahitantarako problème manahy ngamba ozonao hoe taninao zy reka paster eo fa za tegna efa nisafidy ny tsy atahotro na ino ny mijoro aloka eo na ino feo reniky na ino rakoranin'olo za tsy matahotra ino moa ny tokony atahora voalohany anao tsy olony ratsy faharoa anao manompo an'Andriamanitra fahatelo anao manao ny sitrapon'Andriamanitra ino ny tokony atahora ary raha Andriamanitra ozy momba atsika izy anao atohitra atsika alleluia mba mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra ary voalazan'ny baiboly zany izy ozy nahafoy hatramin'ny zanany ary ozy nomena atsika manaim-pona motso omena atsika miaraka amin'ny manaim-pona koa fa ny zavatra rehetra ary agnatin'izany ny fahelavelo agnatin'izany ny fahasalamana iregny no sambory aniny sasany verset tegna ende mandalo zao fiainana izao zany le verset tegna ende verset zany tenin'Andriamanitra zany izy boko olo jiaby karaha ataona roa agnaty lasity misy misafidinagna hanagna fo mo ndraiky misafidinagna momaty ao no metimetitre anahy angivy teo temoaniky betsaky ohatran'izany ny tenin'Andriamanitra aina man'izay mahazo azy fahasalamana ao nofo rehetra misy raha marobe manjary samborigny ao tsy midika akory zany hoe tsy izy ny sasany ary zay le hoe noloko marina de ho velony finoany inona no inonao de zay za managna namagna mpanompon'Andriamanitra zay nilaza mihitsy izy nagnano annonce namako izy io ozy hoe za ozy koa hitanare marary ozy azo mivavaka akato eky ozy mpanompon'Andriamanitra mama nazo fagnakianana izy ke zegny mamoramora anao paster pera magnanjeny hôlo de tsotra raha mba nivolagny koa izy koa masazy la mba magnanovo karalazy koa tsy hitako ino problème nao am'raha nivolagnany raha tsy mahakasiky zoron-dambantegna le raha tsy anao fô izy anao miasa aloha fo mety raha anao moko nivolagnany igny hafa gaga za tam'zany ary nampalahelo tam'le izy presque mpanompon'Andriamanitra dolo koa nanakinany le fanambara
tsy mba faly ve anao raha mba misy samijoro amin'ny raha karaha zany za aloha tsy andeha teny an'izany ndraiky namba zegny ia tsy midika zany hoe za tsy mino ia ka samy olo zany le tiany hoaniny karaha ataona hena agnaty vilany misy tia jabory ao ny tia nofony ao ny tia angivy ao ny tia ravinana le tianao hoaniny amen na ia hoaniny le tianao hoany le tianao sambory le sainao ataovy hitanao anao raha mahita olo mandro amina plazy tsy olo jiaby regny mandeha amile laligny samy olo amile le raha say sasana rehefa minao miboyeky amile heriny aketo izy fanao miboye matapisely lasan-drano azonao izy de gaga zany tamizay fa be da be n'olo tsy faly tamin'ny fagnambaran'le paster izy tegna niteny mihitsy hoe zaho izy koa hitanareo marary izy azo mandeha mivavaka kateko izy tamin'olo jiaby reo zay tsara koa izy zay mbola lekitako zany raiky any azonareo izy fa ny ankamaron'olo nagnakina ary nanometsina anazy ino anomezinaretsigna anazy ny oloko marina azy ny baiboly dia ho velon'ny finoana inona ny inonao ndana iaigna ndana ataovy fa zany no tanteraka aminao ka za ino tiampirisika anao misy tenin'Andriamanitra be da be agnaty baiboly ato misy zao hoe tsy ho faty anao sao velona ary hitory ny voninahitry Jehova ino zao problemenao tsy nananao mbo maty magnanjay ena matavy zao zany amen na ary Jesosy mba iandro nagnano fagnambarana tamin'ny mpianatsy ndao izy atsika hoe ry ampita zay nolazainy tamin'ny mpianatra izy koa fa nagnano karahan'igny niaraka tagnaty sambo koa fa nandeha tagnaty sambo koa fa elaela natory moko Jesosy tagnaty lakiny tao natory izy raha finieritro fo namonja moko ny rano ary ny fofofony rivotry ery Petera nakitsy tambony tagny nagnamboatra voaly izy koa fa tsy hitan'igny raha ataony nde nifoazy Jesosy anao mbola mandry anao raha magnano to mbola mandry anao namenitsiny ndraiky Jesosy mbola mandry satrinao anao izy nahitanay sitrako avao izy nahitanay ho faty eto jereko tsara izy ndraiky koa no ho faty nefa jereko tsara fa izy koa misy moa revana ny rano miditra amina lakiny izovy legny voalohany tsy le mandry ambany koa Petera zay nandeha nagnamboatra voaly tambony tany ndraiky izy ndraiky koa no ho faty de zany ane problème tsika vo mahita olo marary anao de anao mihitsy miteny ho faty atsika to hoe ho faty na olo marary io bery tsara niteny ho faty anao matanjaka tsy mafana hoditry ndraiky mila azy ho faty zany problème mandry Petera tamizay de ino ozy anao ny zavatra nisy tsy tahitrapy Jesosy mbola nameny agnarana re kely finoana ozy lakaiza ny finoana reo efa Jesosy zao ve agnatin'ny lakiny anao mbola mieritreritra fahafatesana koa i Jesosy hitanao nanangan'olo maty Jesosy hitanao nangozona vevim-bazaha maigny teony eo i Jesosy hitanao nampitombo mofo 5 sazan-drano 2 miaraka aminao agnaty laka mbola milaza koa anao fa ho faty taigny tompo ianao mitovy amin'olo didignina miaramila feno kalaky fa matady mpangaroposo ohatry zany angatsika ndrindray miaraka amina kalaky sasany pistolet sasany magnodidigna anao agnivoky mbola miteny anao amin'ny général lolo kitaraposiko tsisy mpangaroposo ndraiky mitovy amin'olo apetraka agnaty chambre zay fa nasivagna fagnafody moko ary natao agnaty lay mbola matatotazomoko de ohatran'izany atsika manana Andriamanitra velona ianao zay miaro anao magnampy anao alleluia le Andriamanitra fiainana fahasalamana izy tomponao eto isan'andro hitahy anao neny tompontsika alleluia mampalahelo moko rehefa matetika rehefa me mafy raha tretsika ohatrany me mitombo ndraiky koa ny tsy finotsika efa me sarotra ny lala
Iay, ataovy zegny ataonao tompo. Olo sasany loko miraviravy tagnana atsika. Nefa manoloana ny zavatra sarotra indrindra ny tokony hijoronao, tokony ampisehonao force. Ary zay matetika ampianariko atsika eto hoe rehefa anao miady mafy vao mety ataovy tsara paozinao. Rehefa anao miasa loha ary ahafahategna sadrangadrangana ataovy mangilatra. Rehefa anao misy problème tegna aseho mihitsy fa anao vehivavy mahery, lehilahy mitraka ary tsy azo atao nininy. Zany tokony ataonao isanandro isanandro. Amen.